Coucou daholo ny zanagasikara rehetrarehetra mbola ao ianareo andao ranga mampiasa saina sika menaka izaho kosa ve rangahy de hoe lelo foana parivandro fa mba ho zavatra hafa ndre zaho nozy nareo mba ilena nge rehefa manao zavatra de mba ampiana le mba ampiana rehefa misakafotsika zao de tsy maintsy misy ny le fanomanana de misy le fihinanana vary de misy fihinanana dessert de ohatran'izay ihany koa zany tsika rehefa hoe lely tsy tonga de hoe lely zao de zao fa tsy maintsy ampiana aloha le mifanoroka de mila midio aloha de mila mifanoroka de mbola mila miovaova toerana mifanafosafo de izay vao ampidirina le lataka de zao are anao lataka vavaotsika zao ity resaka mba fampiasana saina kely zany ho atsika rehetrarehetra mba mila mampiasapasa saina kely ndray zany tsika androany de ametraka fantaniana anjarinareo mamalalesy eo amin'ny commentaire eo ity zavatra ity moa zany de lalao any anatin'ny Manentanareo za hitanareo anatin'ny application fianarana be lehibe any de afaka miditra any ihany koa ianareo de mba mahafantatra zavatra karazany be lehibe. Ity fantanina voalohany ity zao de hoe aiza eto amin'izao tontolo zao no misy ny toerana mangatsiaka indrindra, continent arctique ve sa Afrika ve sa Amerika Atsimo sa ny Australie? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mena folo sekondra ianareo mamala zay de angana ho jerena valiny mahay sa tsy mahay ao ve zay tsy mahay de zany zay mahay mpina olana ihany koa de mandro valim-panontanianareo za hoe inona valim-panontanianareo aiza ny toerana mangatsiaka indrindra ao amin'ny continent aliko amin'izay le izy zany ana resa tsy ao de amaly na resa tsy amaly sady afaka mba mampiasa saina koa nge zareo amin'ito ato anatin'ity ino moa ato anatin'le application lazaiko anareo de mba samy mampiasa saina eo tsika rehetrarehetra aiza ro valiny Antarctique sa Afrika sa Amerika avaratra sa ny Australie de ho valiko zany valiny fa aiza ny continent Antarctique ianarana any am-pianarana zany manaritra histoire géographie teny anatrano zany tsika fanontaniana manaraka indray ry zareo eny nazahako ara mbola aingalainga fa resaka zavatra mbola tsaiko fa zany mba zestettsiny ety ho jerentsika indray ary aiza ny toerana misy any Great Sphinx ao Syria ve ao sa Egypte ve sa ao Maroka sa ao Greece folo sekondra sady tiako nge mba ohatra hitanareo le ina moa le amin'ny tele misy olona mpifaninana eo amin'ny aneo de le rangahy anankiray ery manontany tsy tadidiko izay zavatra efa mitovy azay indray zany ty lalao atsika ity de aiza ny toerana misy ale Great Sphinx raha fantatrareo ao Syrie sa ao Egypte sa ao Maroka sa ao Greece hitanareo ve valiny eo jerena indray aloha ny resakareo eto amin'ny commentaire mahay sa tsy mahay ao Egypte misy anazy zareo Egypte misy anazy satria tamin'ny andron'ny baiboly ao no misy alezy ireo karazana ina moa ireo karazana fahatsiarovana momba ny taona fahiny sy fahagola de tao Egypte misy anazy. Aiza ny renivohitry Japon? Izareo fantatrareo ve ny renivohitry Japon? Omena sy papa ianareo Seoul, New Delhi, Tokyo sa Osaka? Folo sekondra no omenanareo averiko indray ary aiza ny renivohitry Japon? Ao Seoul sa New Delhi sa Tokyo sa Osaka? Alefa
Eka ny mba hay daholo nareo de raha ohatra ka tsy mahay nareo de efa mianatra zao de mba mahay ihany koa rehefa any aorinany. Ao ve? Ovaliko valy nareo atsamaly nareo ao Tokyo misy anazy. Raha ohatra ka tsy anareo zany le izy ho anareo izay mahalala sy mahay de mety be le izy. Ny renivohitry Japon dia Tokyo. Fantaniana manaraka indray ary. At least aiza ny firenena kely indrindra eran-tany? Croatie, Vatican, San Marino sa Tuvalu? Efatra zany zay. Aiza ny firenena kely indrindra eran-tany? Tsy Madagasikara aloha tsy tafiditsika fa ny antsika ngeza be. Fa misy firenena mbola kely noho itsika any ambadimbadika any. Maurice ihany koa zao mbola ngeza eto fa tsy tafiditra ato. Fa misy anakefatra eto mena sopapanareo. Ao Croatie sa ao Vatican sa ao San Marino sa ao Tuvalu. Omena folo segondra ianareo amaly izay fantanizay de hojerentsika ny valiny. De raha ohatra ka tsy mahay nareo de mba efa matadidy izany raha sinza misy manontany eny lavim-badibadika any de efa tonga de fantatrareo valiny. De aiza le izy? Tadidinareo ve? Hovaliko amin'izay ary mamaly tsara ve nareo amin'ny commentaire eo? Ao Vatican no misy ny firenena kely indrindra. Renivohitry Vatican no firenena kely indrindra. Sao de mba tokony amin'ny Vatican koa raha antsika menakafo mba ohatrany tsaratsara koa zany. Inona ny fanalavana ny hoe IQ? IA de Q. IA de Q. Misy karazany efatra reto. Important qualité sa interaction quickness sa intelligence quotient sa intelligence question. Teny vahiny moa zany le izy fa zany mba tenitenena ho averiko indray. Inona fahalavana ny IQ? Important quality sa interaction quickness sa intelligence question sa intelligence question. Amena folo segondra ianareo mamaly an'izay de sady mba mianatra fanoratana antsika menakafo de mba samy mahay ihany koa e. Mamaly ianareo sa tsy mamaly? Ao sa tsy ao? De inona valiny zany? De intelligence questions zay valiny. Raha sendra misy manontany nareo any ambadibadika any de efa tonga de fantatrareo zany iny ny sopapa fa tsy misy olana mihitsy. Fanontaniana manaraka. Hojerentsika indray fanontaniana manaraka. Raha za koa ranke zareo hitanareo manao an'ity zavatra ty saka tsy haiko le izy betsaka note koa raha 0 fa tena tsara le izy mba hoe mba mifankalala mba mahay zany tsy mba malala zavatra zany tsika fa tsy de hoe eo foana e. Dao ndray ary. Inona ny anaran'le olona mianatra momba ny voninkazo? Technician. Ireo science mpianatra momba ny voninkazo de misy fiantsonana azy. Botanie sa chimistry sa astronomie sa agronomie? Ao ary. Ho anareo izay mpianatra science mahay an'ity daholo omena folo minitra nareo mamaly an'izay. Inona fiantsona ny fianarana momba ny voninkazo? Botanie, chimistry, astronomie sa agronomie? Ao ve? Hovaliko le izy rehefa ohatra ka. Ao ve nareo? Na valiny eo. Botanie, chimistry, astronomie, agronomie. De izy ary le izy amin'izy efatra ireo ho an'izay mpianatra momba ny science mandalina momba ny voninkazo de mahay an'le izy. Nefa ianarantsika any am-pianarana koa nge le izy na izany ary. De inona ny valiny rakizy? Botanie ny valiny.
Zay mpianatra momba ny science zany dia izay ny filazana azy hoe botany. Fanontaniana manaraka indray ary. Jerentsika indray ny fanontaniana manaraka. Inona ny biby kely fandeha indrindra? Rehefa mandeha zany dia mora kely, tsy afaka mandeha. Biby ohatra ny alika zao rehefa mandeha dia mahaingaikaingana. Misy ohatra zao ny inona moa? Ny sifotra zao rehefa mandeha dia mandady tsy moramora. Ka misy karazana anankiefatra ireto ny elefanta sa ny inona moa? Bera. Inona ny fraza le orsa ngezabe? Ny elefanta sa ny orsa ngezabe sa ilay trozona any anaty ranomasina sa ny sloth no biby miadam-pandeha indrindra eran-tany. Alefa omena indray nareo 10 sekondra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tapitra fanontaniana. Iza ny biby kely fandeha indrindra? Ny elefanta sa ny orsa ngezabe sa ny trozona sa ny sloth? Ao ary nareo hoe alefaso ary le izy hoe mino fa mahay nareo raha ohatra nareo ka tsy mahay androana tsy voatery tsy mahay foana fa tsy maintsy hoe mianatra dia mahay ihany koa. Ny sloth ny biby kely fandeha indrindra. Mbola ny escargot ny ina moa zany ny sifotra raha zany mbola eo ihany satria hitanareo rehefa mandeha ny sloth dia mandeha moramora ohatran'izao izy na mitarika an'izany ary somary miadam-pandeha ohatran'izao. Na hitanareo mandeha ihany izy fa mandeha moramora fotsiny izy. Ohatran'ny hoe fa zay zany le ina moa zany natoraly amin'zareo e. Inona fanontaniana manaraka? Inona ny voankazo anamboarana divay? Mora kely ty ao daholo ary. Ny voasary ve sa ny akondro ve sa ny voaloboka ve sa ny frezy? Alefa 10 sekondra mahay be daholo amin'izay nareo amin'ity hitako momteranareo. Aiza ny voankazo afaka anamboarana divay? Ny voasary, ny akondro, ny voaloboka sa ny frezy? Mahay nareo hitako nareo fa mahay io. Dia ny inonareo tsy hamalaka fa fantatra le satria nareo fa mahay be daholo. Ny voaloboka no anamboarana ny divay. Ary eto amintsika ambana ve zareo misy manamboatra voaloboka? Ohatran'ny misy misy eto. Fa le izy le mamy be fotsiny no somary ohatran'ny sarotsaratra satria tsy inona le siramamy ataon'zareo anatin'le izy somary ohatran'ny sarotsarotra. Za ty zao efa ela mihitsy zany tsy nihina voaloboka kanefa hojerentsika indray ny fanontaniana manaraka. Fanontaniana manaraka. Jerentsika indray ny fanontaniana manaraka. Firy ny volana manana fohy indrindra? 12 volana zany jerentsika. Ao anatin'ny 12 volana dia misy volana tena fohy indrindra manana 28 jours sy 29 sy isaky ny 4 taona dia 29 jours ny farany. Isan'ny farany volana tsy 31 foana, 30 sy 31. Fa misy volana anankiray mefara amin'ny 28 na mefara amin'ny 29. Dia any mesopapa sa tsy amin'ny mesopapa aloha inona ny tianareo? Alors angamba mesopapa ihany Ny volana jolay ve? Ny volana aogositra ve? Ny volana desambra ve? Sa ny volana febroary? Ao ary nareo menakavy mamaly omena 10 sekondra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao ve?
nahazo 10 seconde nareo iny dia mamaly ny fanontaniana hoe fanontaniana mora kely iny firy amby volana no manana 28 farany sy 29 dia mora kely satria ny volana febroary. Izay teraka volana febroary zany zao no mampalahelo rehefa teraka 28 na ny 29 satria isaky ny 4 taona ihany zay vao mankalaza ny datin'andro ny anniversaire satria isaky ny 4 taona zao dia miova 29, afaka 4 taona dia miova 28, ohatran'izay le izy. Fanontaniana manaraka indray ary ho jerentsika. Jerentsika indray fanontaniana manaraka. Aloha somary mbola elaela koa misy publicité ilay izy zareo dia mandreraka be fa tsy maintsy andrasana kely ihany koa. Ao ary, inona ny restaurant be mpividy indrindra eran-tany? Efa manomboka betsaka izy zao eto amintsika eto dia rehefa mandeha makany dia mizesta be makasary daholo tsika rehetrarehetra rehefa izay nandeha nakaty nihinana tato dia mipotratra anaty Facebook daholo ohatran'ireny tapohan'ny voaninan-kany ireny daholo. Tsy mazava mihitsy. Ao ary, inona ny restaurant be mpiditra indrindra eran-tany? Ny pizza ve, sa ny McDonald's ve, sa ny Burger King, sa ny KFC? Tsy makasary daholo rehefa mandeha mijerijery pizza, zay mihinana pizza. Rehefa makany amin'ny KFC, za mihinana KFC. Rehefa mividy hamburger, hamburger selfie. Rehefa makany McDonald's, McDonald's misy ana. Trano tapoha voaninan-kany. Ao ary apetraka ry fanontaniantsika ao anaty 10 seconde. Ny restaurant be mpividy indrindra, iza amin'ireo anankiefatra ireo no be mpividy indrindra? Tsy lovina indray aloha ny commentaire-nareo iza mahay ato. Le mpiditra restaurant daholo mahay ato. Ao ary, KFC, hamburger, ny pizza sa ny McDonald's? Menanankiefatra nareo, iza amin'ireo no be mpividy indrindra sy ny eran-tany zany, tsy hoe eto Madagasikara ihany akory. Dia ny inona zareo? Ny McDonald's. McDonald's zany no manontana laharana voalohany eran-tany no be mpitsidika indrindra sy be mpividy. Ny tompon'ny McDonald's zany no manan-karena indrindra satria le rino tompon'le izy. Fanontaniana manaraka, fantatrareo ve Jeff Bezos? Jeff Bezos no manan-karena indrindra eran-tany tamin'ny herintaona teo. Dia inona ary ny orinasan'le ry nampahatonga anazy lasa bilionaire? IBM ve, sa Amazon ve, sa Intel, sa Oracle? Ray amin'ireo anankiefatra ireo nanan'le ry nampahatonga anazy bilionaire. Alefa ary, izay mpankafy Jeff Bezos dia io ary, Bezos dia io ary. Angana IBM ve, sa Amazon, sa Intel, sa Oracle? Ao ve? Valiko ary valiny aizy nareo tamin'ny commentaire sa tsyao. Dia ny valiny dia ny Amazon. Laingalainga atrareo fa ny Amazon n'izao fotoana izao tena miroborobo be mihitsy raha ny eto amintsika aloha mbola tsy haiko hoe betsaka ny hoe miditra Amazon, fa raha any amin'ny tany mandroso tena malaza mihitsy ny Amazon satria ao ianao no afaka mividy izay zavatra tianao rehetrarehetra amin'ny Amazon. Hitanao na akanjo, na kiraro, na slip, na poketra, na make-up, na micro, na
rehefa fitaovana an-dakozia, ny fanaka, ny frizidera, rehefa zavatra hitanao rehetrarehetra zany ao daholo, ka tsy ilery le Jeff Bezos ihany no hoe manao alezy fa isika ihany koa afaka manao ao. Za zao hitanareo manana filety any amin'ny Amazon any, de mampalahelo isika Madagasikara tsy tafiditra ao anatin'ilay mandray karama satria mbola vitsy isika no miditra any amin'ny Amazon. De lasa very fotsiny le zavatra ataoko satria tsy mbola tsy aktiva zany isika Madagasikara am'le hoe mbola vitsy no mandeha mi-connecta makany amin'ny Amazon, de tsy afaka na miasa ao amin'ny Amazon ary zany de somary mbola sarotsarotra le hiditra ao satria tsy afaka mandray karama. Le Jeff Bezos koa tsy afaka hoatika aty Madagasikara ty karama mandritra alanina. Fomba fanentana no ataoko anareo mba rehefa betsabetsaka zao isika malagasy no mi-connecta any amin'ny Amazon, miezaka miditra amin'ny Amazon, miezaka manokotra affiliate marketing ao anatin'ny Amazon, de hitany Jeff Bezos de hoskafan'le ry amin'ny Madagasikara hoe tena alao am'izay fa be de be Madagasikara be crâne mampiasa saina, de fa mba hitanareo zany mila miketriketrika ohatr'izay nketriketra zareo. Rehefa manao zavatra tsy voatery hoe ity zavatra haiko de ito ihany fa miezaka foana ianao zany mitady zavatra mahasoa, mikarokaroka mahatsara izy de mety. Fa tsy hoe io miandro vasika foana mitady reraka foana. De zay ngely mampalahelo antsika gasy. Za aloha efa mba miezaka mikarokaroka zavatra zany mba ho an'ny tsirairay mba hivoarantsika tanora aloha zany meko ohatra voaloha zany ny tanora no avy firenena, ny ray aman-dreny iny aloha efa nidona am-bato fa ny tanora foana no tsy maintsy hoe mba ho mitoroko hevitra zany mba mianatra mivoatra izy ny tanora malagasy. Fantanina manaraka indray ary zareo ny sakafo hoan'ny panda, le orsa zany, le orsa reny c'est pas café tête d'hiver. Inona sakafo hoan'ny panda? Hena ve? Sa trondro? Sa le bambo? Sa le poma? Inona amin'ireo no sakafo hoan'ny panda? Averiko mihinana hena ve ny panda? Mihinana trondro ve ny panda? Mihinana bambo ve ny panda? Sa mihinana poma ny panda? Izy amin'izay ny fantatrareo rehetrarehetra ary omena 10 segondra ianareo amaly an'izay de mba mijerentsika hoe mahay ve zany malagasy. Fa eto Madagasikara koa nga ohatrany tsisy bambo loza io fa lazaiko ny valiny ny valiny de bambo aloha. Mahay ve? Nisy nahay eto amin'ny commentaire tato, nisy nahay ve nareo eto amin'ny commentaire tato ka aloha jereko tsara. Tsy manino zany zareo, tsy voatery tonga de mahay zany fa fianarana fiainana. De rehefa mahay ihany koa ianareo de mahaiza mizara ny fahaizana satria ianao rehefa mizara fahaizanao de mitombo ilay fahalalana ao anatinao ao. Ambon'izay koa le olona anankiray koa nge mba sambatra mahay zavatra tsy voatery izy zavatra hainao koa de ny hafa na hainy hafa de hainao fa mifamenomeno ohatray le fiainana. De zay ny valiny na meso papanareo fotsiny ako fa tsy toko ako de lanao alezy. Fa eto amintsika zany tsisy panda zany, za ohatra mbola tsy nahita hoe misy panda eto. Inona fety langy ina fa mahay anty daholo. Alefa omenanareo ary ny fety langy misy karazany anankiefatra reto. Voalohany taona ve ny fety langy? Sa krismasy ve? Sa volana paka ve? Sa ny volana avril? Alefa mahay daholo na rehetrarehetra amin'ity zavatra ity Iza no aiza ny fety langy voalohany taona sa ny volana paka sa ny krismasy sa ny volana avril? Tsikolofina indray ny commentaire nareo sa mba tsara ihany ve izy ao? Misy mahay hitako eto valina de volana aprily. Ny volana aprily no fety langy de hono zareo rehefa volana avril ihany ve zany isika malagasy vao mandainga sa amin'ny andavanandro? Ozy ako hoe raha ohatra ka volana avril ihany ny malagasy mandainga de azo lazaina mba tsara ihany. Fa nefa zako de mahita misy olona isanandro de mandainga foana tsy reraka mandainga mihitsy. Andao ary ho an'izay olona mieritreritra hoe
anokatra pizza kelikely na ho an'ilay olona mieritreritra gâteau kelikely. De inona ny anaovana ilay le paty zany. Misy lafarina spesialy anaovana ny paty iny. Ny ravina ny concombre ve, sa ny kesika ve, sa ny zavoka, sa ny varimbazaha. Izy amireo no anaovana ilay paty fanaovana pizza, le paty fanaovana pizza zany e. Satria fa be dia be tsy voatery hoe pizza ihany akory fa rehefa karazana paty rehetra dia afaka atao amin'ilay izy daholo. Rehefa ohatra ianao ka te hihina mofo dipaina ohatra ka tsy te hividy any amin'ny mpivarotra dia afaka manao paty ao an-trano mividy any ity lesonantsika ity dia afaka manamboatra ao an-trano. Na izany na izany ary mila tsy maintsy manana le four le fatana gazy iny mba hampidirina any satria raha tsy manana ny four iny tsika dia tsy mety. Ay zary hitanareo ve ny valiny? Kilovina indray aloha. Efa maiko sy papinareo anakefatra ireo ny ravina zavoka sa ny concombre sa ny kesika sa ny varimbazaha dia hovaliako valiny fa ny varimbazaha no anaovana ny concombre, ny anaovana ny paty fanaovana pizza. Ndao indray mbola hiditra siansy indray tsika, mora kely ity fa tsy sarotra be. Aiza amin'ny vatantsika, mitaovatsika vatantsika no misy ny fandevonan-kanina. Ny ati-doha ve, sa ny aty, sa ny tanana, sa ny fitaovana fandevonan-kanina. Omena ianareo 10 minitra amin'izay fotoana izay. Mino fa mahay be daholo a. Ao ve? Ho anareo izay manana fanontaniana koa afaka apetrakareo amin'ny commentaire eo fa tsy misy olana mihitsy dia tsy kolokoloviko miandalana eo ilay izy. Ao ve o? Miandro valim-panontanianareo zako, inona ny anaran'ny taova mandevona sakafo? Ny taova mandevona sakafo dia ny aty. Dia mba mila tsinjovina ihany koa ry zareo ny aty a. Manoro kely indray ako androany. Ny olona rehetrarehetra, isika rehetrarehetra. Raha ohatra izao ianao ka hoe ny misakafo izany aloha amin'ny ankapobeny dia ampiana lera ny misakafo. Ohatra hoe ianao isaky ny maraina ny lera ohatra amin'ny 7 dia mba atao arakarak'izay. Miasa angely atao. Tsy nareo ve tsy mba gaga hoe le sakafo mihinana mofo ianao androany a dia rehefa mangery ianao dia lasa tay ilay izy a, lasa vovombovony be, lasa levona tsara ilay izy. Dia tsy mino ve ianao hoe ilay hena be tao anaty vatanao tao no nandevona ilay izy? Fa raha ohatra hafa ilay hoe any amin'ny machine, na indraindray ary ange ianao tafahinana taolana na mitsakotsako mihinana taolana ny taolataolana iny ianao ilay rehefa mihinana akoho dia jereo fa levona ilay izy rehefa mangery. Miasa be nge ilay taovantsika e, ohatran'ny hoe tsy mampino hoe ilay aty tao anatin'ny vatana tao no nandevona ilay izy. Ka noho izany mila tsinjovina ny aty. Mandalo eo daholo ny sakafo hohanintsika dia izay vao miparitaka eraky ny taova rehetrarehetra. Ohatra misotro toaka ianao dia efa miroraka aloha ilay taolana aloha efa somary dizina. Dizina izany e, domelina ilay taolana. Misotro foana ianao, misotro toaka foana ianao, foka sigara foana ianao. May ihany koa ilay ao anaty ao ilay taova ao. Dia
teo tirana angano tsy ny ato moka rehefa ny digestif paradigestif filazan'le izy. Dia fanontaniana manaraka indray, inona indray ny fanontaniana? Jerentsika indray ny fanontaniana manaraka. Hoe alefantsika miadana ihany le izy fa tsy dia hoe magabe akory tsika mianakavy sady za koa mitsikilo ny commentaire nareo eto dia apetrao le izy ho anareo izay mandefa coucou dia coucou be dia be, izay mandefa salut salut salut. Dia ho anareo mandefa message hoe misy olona azo iresahana ve? Eny eo dia tonga dia azo iresahana foana za fa ilay izy hitanareo ilay resaka reo zany tsy voatery tsy afaka tonga dia valiana eo ilay izy satria ianareo ihany fa ny tena koa nge mba mana zavatra manahirana ny teny dia tsy maintsy mba hoe rehefa ohatra tsy voavaly eo dia tsy maintsy valiako fa jereko ihany fa ho anareo mandefa kokoa dia efa tonga dia atao kokoa indray mitambatra daholo ilay izy. Fanontaniana manaraka, inona ny biby mery mandeha indrindra? Tita ve sa ny rhino ve sa ny liona? Izy amin'ireo no mery mandeha indrindra. Ohatran'ny tsisy an'ireo eto Madagasikara kanefa mino fa mahay isika mianakavy. Izy amin'ireo biby anankitelo ireo no tena mery mandeha indrindra. Tita ve sa ny rhino sa ny liona? Fa ny aza tratrany kosa aloha nareo fa izy kosa tonga dia mery mandeha be. Ianao vao andeha saoty hitsangana ianazy efa 2 metatra no voadingana. Ao ve inona ary ny biby mery mandeha indrindra ô? Dia valiny a dia tita. Ny tita ny biby mery mandeha indrindra. Mbola resy izany ny liona. Liona zao raha ohatra ka mihazakazaka ihany fa mbola resy ny liona amin'izay zavatra izay. Andao indray ariditra histoire géographie indray isika mianakavy. Inona ny renivohitry Monaco? Amsterdam ve sa Monaco ve sa Podgorica ve sa Skopje? Anara-tanàna koa zany? Ohatra ny antsika eto koa ary moa misy anara-tanàna hafakely. Ato koa izao mba misy anara-tanàna. Inona ny renivohitry Monaco? Sao dia mba misy manontany nareo dia efa mba omeko sy papako kosa nareo ato izany sa hoe aha? Inona ny renivohitry Monaco? Averiko ihany. Amsterdam sa Monaco sa Podgorica sa ny Skopje? Alefa 10 segondra dia mitohy ny resaka. Renivohitry Monaco tena raha nanambola ary angana dia nisidina tamin'ny Monaco tany fa tena koa moa izany tsy manambola dia atao akory. Dia inona ilay izy zareo? Nareo kosa raha tsy efa mahafantatra ireo fa ilay izy mba mitovitovy ihany ilay izy. Ny valiny dia ny Monaco. Ny renivohitry Monaco zany dia Monaco ihany. Fanontaniana manaraka indray jerentsika indray fanontaniana manaraka. Afak'andro mihitsy zako nanao anty jeu ty tato an-trano tato fa nareo nga ahoana? Dia mba faly ako mizara anazy aminareo satria sina mba mahay zavatra ianareo. Za koa mitombo fahalalana koa etsy andanina dia tsy mahay aza dia mba mifanoronory miadana eo isika mianakavy. Fanontaniana manaraka indray. Ho an'ilay olona ny symbole ny mariky ny hoe mila fahaleovantena, peace dia aleo tena. Misy karazany anaky
efatra reto aho omena anareo. Ho antsika rehetra zany raha ohatra ka hoe te hanana fandriampahalemana, te hanay fahaleovantena, de misy loko ho mariky ilay izy. Loko manga ve? Sa loko fotsy? Sa loko mena? Sa loko maitsomaitso? Raha ohatra ianao ka te hanana fahaleovantena na hanana fandriampahalemana, miadana hoe te hiadan-tsaina zany ianao eny amin'ny fiarahamonina de misy loko ho marika ho fahafantarana, ho famantarana an'ilay izy. Ho averiko ihany, ny loko manga ve zany ny atao? Sa ny loko fotsifotsy? Sa ny loko menamena? Sa ny loko maitsomaitso? Omena 10 sekondra ary ianareo amin'izay fotoan'izay. Ao areo. Mena 10 sekondra ianareo de mba samy mifanoritorato isika menakavy fa tsisy maharatsy an'izany. Asa le finday teo nalehany. Nale izy raha fantatrareo. Alefa aroe. Ao ve nareo? Ny valiny de ny loko fotsifotsy. Raha ohatra zany ianao ka mametraka loko fotsifotsy de zay marika voalohany ahalalana ny hoe raha ohatra ianao ka mila fandriampahalemana, mila fahaleovantena, mila hoe pisy de ny loko fotsifotsy no apotranao de mahafantatra ilay olona.